Anao manamboatra ako fotoana anankiray ty Andriamanitra zay fotoana ikasihanao ny fonay ampianaranao ny tsirairay avy Andriamanitra hitarihanao nay Andriamanitra tsara indrindra satria anao Andriamanitra masina tsy miova mandrakizay dia ataovy amin'ny araka izay fitarihanao Andriamanitra aoka ny fo vato rehetra Andriamanitra ho tanteraka amin'izy ireo ilay teninao amin'ny Ezekila 36 ho fo nofo fo vaovao alleloia amin'ny anaran'i Jesosy fo kasika ny rehetra amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra vaovao amin'ny fiainam-pananay maneho anao marina amin'ny anaranao Jesosy Kristy masina tsy miova mandrakizay nanaovana izy vavaka izany alleloia amen ndao tsika tehaka ho an'i Jesosy irery ihany amen miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia lana tsiny ny fahatarana fa zavatra tsy apozina kely foana eny tsefatsefana eny fa mihinao fa voatantsika mazotoerina tompoko ilana tsiny anko fa tokony ho vahiny miaraka tamintsika eto fa noho ny amin'ny fandaminana tena tsy tratra ny zareo mihitsy ny androany dia izay le fandaminana kely be dia be miova izay inoko fa tsy ho diso anjarintsika amin'ity marain'ity indray aminaran'i Jesosy sy raha tontanao dao tsika hivavaka ray aminaran'i Jesosy masina ny teninao fiainana ny teninao fahamarinana manafaka ny teninao zavela hiala maina izay nentinao sy ny tarihanao eto amin'ny fanatrehanao andro amaraina aoka hifankahitany ao anatinay amin'ilay fahatsaranao tsiritra ary raha makivaky ny tontolo andro kosa nefa izay sy ny androm-piainanay amin'ny fanomanana ny fiaviana sy ny fiverenanao dia tsy ho diso fomba fiatrehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Ndao tsika hanomboka amin'ny Matthieu toko fafito ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 mino fa ho sekoly pitahina hitahina Andriamanitra antsika ao amin'ny teny androany maraina amen. Vakiko aminaran'i Jesosy Matthieu 7:24-27 koa amin'izany nazovy ny mandre zany teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nienjery izy satria efa naorina teo ambony vatolampy fa izay rehetra mandre zany teniko izany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany dia nienjery izy ka loza ny fianjerany. Ndao manokantsika dia hiditra ao amin'ny fahamarinan'ny teny manao hoe mandre dia manatanteraka. Izay le mandre dia manatanteraka izay no atao hoe endry. Ary ity fanoharana nomen'i Jesosy ity dia milaza zavatra misimisy. Remarka voalohany tsy maintsy niatrika orana izy mirahalavina nangana. Tsy hoe nahatsangana ianao dia tsy ho tonga ny orana. Ho valin'le hoe arakaraky ny vavahako maika ohatra nisy olana fa jareo tsara fa na le niaino na le tsy niaino tsy maintsy niatrika na ianao tonga eto andro amaraina na ny olona tsy mahatsiaro hivavaka andro amaraina tsy maintsy hiatrika daholo tsika androany. Ny fahendrenao anatinao dia ny fampiasanao ny etaetanao ametraka ny zavatra trehanao hiarahana amin'Andriamanitra. Teto tsy maintsy niatrika orana rika sy rivotra mitovy izy mirahalahy. Ny nampiavaka azy dia ho Jesosy ny anankiray voalaza fa lehilahy manan-tsaina lehilahy endry ary ny anankiray dia lehilahy adala. Raha samy misy ihany ny orana ny tafiditra sy ny rivotra dia aleo manangana eo ambony vatolampy arak'izay nilazain'i Jesosy. Raha samy misy ihany ny orana sy ny rivotra sy ny tafiotra
dia aleo manangana arak'izay tolotsaina nomen'Andriamanitra. Asika ve zany? Ohatrany hoe raha samy olany ihany ny fotoana androany a, dia aleo asiana ho an'Andriamanitra. Lasa etovety. Aza miala. Ty zao misy zavatra reo markeko anankiray. Rehefa misy vola tonga eo an-tananao dia aveo lany iny. Firy nefa ny aina an'izay tonga dia nitaolo be zay angambany. Raha samy olany ihany ilay izy, asio an'Andriamanitra. Fa miteny ianao marina, aza asiana an'Andriamanitra ne raha ratsy lany, lany ihany iny. Le fomba fiatrehanao ny fiainanao tsy mampifamatotra amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra mihitsy ny tian'Andriamanitra hositranina. Veriko ary, tonga le vola eo an-tananao, omenao zay an'Andriamanitra, atrehanao zay tokony atrehana, lany ray. Fa inona ny ao an-tsainao? Zay alehany any alehany fa ny an'Andriamanitra aloha efa vita. Fa le sady tsy an'Andriamanitra ny tsina fa lany fotsiny ho anao, omeko anao garantie 100% fa fitaintainana mamparary endomarenaka hatramin'ny harivany ny olona io, satria na le teo an-tanany ary a tsy nampiasainy araka ny tokony ho izy. Mino fa ty lehilahy adaly ty vao manomboka manerinerika fotsiny dia efa mitaintaina. Fa ny olona manao sitrapon'Andriamanitra mitoky amin'ilay Andriamanitra tompony sitrapo. Andro maraina miverena tsara fotsiny eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Naniraka zao Jesosy teny ambony sambo. Ndao ozy izy. Ndao hiaraka andeha ny ambony sambo tsika ho eny epita. Marka 4. Rehefa nitranga ny tafiotra, nikoropaka ry zareo. Fa napatsa ivon'i Jesosy hoe programany ety e. Fa tsy hafanampo. Dikan'izay, zay mitranga eo mitranga, fa ny fototra rehefa sura ianao fa Andriamanitra maniraka anao, tsy maintsy ho tonga à destination ianao. Ny mahatonga le fitaintainana mahazo toerana eny ambony sambo ianao vao tonga saina hoe tokony nandeha ve sa tsy tokony nandeha. Dia ny famindrapon'Andriamanitra sisa miaro anao mba ho tonga hatramin'ny farany, satria eny tokoa tena tsy fantatra tokoa raha tokony nandeha na tsy tokony nandeha ianao. Tena akaikinao aloha miainga hoe dia mila fantatra hoe ny sitrapon'Andriamanitra. Teto izy amin'ny rahalahy alohan'ny ainga anankiray ihany ny ezaka namantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Le lehilahy manan-tsaina endry voalaza fa nandre izy. Inona ary le zavatra ny tenenina tamin'izy mirahalahy no henony le anankiray ary tsy ny henony le anankiray. Fijeriko anazy dia zao, efa niteny Andriamanitra hoe eny ambony vato aorina, fa le anankiray nandre fatsy nanao. Aleo manangana eny ambony vato Jesosy. Raha samy manangana ihany a, manangana zavatra aharitra. Le manan-tsaina nandre fa tokony hanorina ambony vato ary nataony zany. Ambony vato midika faharetana, satria tsy mitovy ny fanomanana ny vato sy ny fanomanana ny fasika. Tandremo ny zavatra mora atao. Aleo toy ny miaritra fa manangana zavatra mafy, toy izay maimaika amina zavatra ohatry ny mora tonga eo an-tanana nefa tsy aharitra, izay le fasika. Misy fotoana tonga eo am-pelantananao misy vola ohatry ny tonga ho azy tsy hainao zany, ohatry ny mody hoe tsy hainao zany fa fantatra hoe avaizay an'ilay izy moa zany. Ohatry ny tonga ohatry ny tsy dia mampilamina ny fiainam-panahinao. Iny le fasika. Dia aleo tsy miditra amin'izay efa fantatra fa tsy araka an'Andriamanitra. Ny zavatra ianarantsika eto zany tsy hoe ahoana ny ampidi-bola par tous les moyens, tsy izay. Fa ahoana ny ampiditra anao any an-danitra ao amin'ny ray par tous les moyens, zay kosa aloha. Amen. Ambony vato midika faharetana, tsy eo no eo, mila fotoana, tsy vahaolana mora, amin'ny teny frantsay tsy solution facile. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia manorina zavatra mafy, zavatra tsara
ary zavatra maharitra. Ary mino fa orina ty fotoana andro marain ty anomboka zava-baovao amin'ny fiainantsika tsy raha ray avy eto indray ny tompo. Izy zavatra ho atsangana zay aharitra eo amin'ny fiainanao. Ary manam-pahendrena ianao mandreny bitsika omen'Andriamanitra, manomenao tolotsain'Andriamanitra anangana an'izay tianao atsangana eo ambony vato. Tsy refo ny fitsanganany trano. Ny dikany hoe nahatsangana trano mantsy dia ambininy. Zany hoe nanomboka dia navita, nahatsangana dia navita hatramin'ny farany. Le fahendrena miantoka ny farany no important fa tsy ny fitsanganan'le trano. Tsy ampy andrefesana ny fitsanganan'ny zavatra tianao atsangana, ny faharetany no mikaonty. Zay mahatonga ny obolona toko 20:20 miditra amin'izay tsika ny amin'ny bénédiction. Prospérité ny resaka teo, mitsangana le tianao atsangana, fa ny bénédiction obolana 2021 aminaran'i Jesosy, ny arena malaky azo foana, ny arena malaky azo foana eo am-boalohany dia tsy tahina ny parany. Zany hoe ny bénédiction avy amin'Andriamanitra dia miimpacte ny fiefaran'ny zavatra ataonao. Amen na? Ny fitahian'Andriamanitra dia miantoka ny farany. Ary zay mahatonga an' Jesosy te hiantoka ny fiefaran'ny fiainam-panahinao amin'ny alalan'ny fanairenanao isan'andro aza manao adaladala fa misy zavatra tsara be rapitso. Ho an'iza moa le sambo namboarin'ny Noa? Ho an'iza? Ho anazy ihany. Dia tao tsika isaintsaina ilay hoe ny fomara izy dia kamokamo dia zarana ny vitainy le tao ambany tao. Tia koranga ohatra zao foana koa hoe firy taona tsy. Dia izy haike sahirana avy eo amoaka rano rehefa tonga ny safotrano. Iza? C'est pas moi, c'est Noa. Tena kaikinao io adaladala-androany io ianao ihany ny voan'io rapitso raha tsy mihaino ny direktiva an'Andriamanitra nao eo ampananganana an'le sambo zay izy ihany niditra ao dia mamboly fahasarotana amin'izay tokony tsisy fahasarotana izy avy amin'ny atoe-potsy mifantoka. Momba le trano resahan' Jesosy dia zao, le trano no hita fa le fototra tsy hita. Tsy voatery hitan'ny olona hoe manana an' Jesosy ianao na hoe io Jesosy miaraka aminao mandehandeha, fa ny fiafaran'ny fiainanao no hamaritan'ny olona hoe niaraka tamin'i Jesosy ianao. Amen. Tsy menjera le trano. Raha mandinika tsika zany ny olon-kendry dia manorina ny trano eo ambony vato ary tsy menjera ny trano. Tena kaikinao raha ny trano aorinao hoe tsy tian'Andriamanitra enjera. Ianao koa tsy tian'Andriamanitra enjera lava hoe. Amen. Tsy programan'Andriamanitra mihitsy ny hoe menjera foana ianao, hoe nenjera indray, tafenjera, tsy napoizina fa nenjera. Tsy izay ny programan' Jesosy. Programan' Jesosy tafajoro. Ataovy amen tsara. Lesona mahakasika ny fanambinana voaray dia zao. Tsy mitombona ny hoe natsangana le trano dia avy eo menjera. Fa ny fanambinana tsy mijery ny fiefaran'le izy, fa ny fanambinana mijery ny fanombohan'le izy fotsiny. Ny prospérité zany micalculer départ fotsiny fa tsy mijery arrivé, fa ny bénédiction ndray kosa micalculer arrivé. Ny olona rehetra afaka miditra ao amin'ny prospérité na fanambinana, manao ny fomba rehetra mba hamety ny zavatra ataony. Ny olona rehetra afaka manao an'izay. Fa zasy ianao ampianaran'Andriamanitra tsy hanao an'izay rehery, fa hanao an'izay miaraka aminy, miankina aminy, ao aminy sy ho voninahiny. Amin'izay fotoan'izay zay atsanganao tsy maty monka fa miandry rapitso ary misy fiatraikany any amin'ny farany. Amen. Sa miala? Miala daholo aminaran'i Jesosy zay tokony hiala. Tsisy manao amen. Antoka ho amin'ny fijoroany zay atsanganao ny fijoronao. Antoka ho amin'ny fijoroany zay ho atsanganao ny fijoronao. Avelao iomeny ny olona ny amin'ny fijoronao
farapitso anantona anao izy hianatra hoe ampianaro ao le fijoroana miaraka amin'i Jesosy fa hitako ny fiafarany fiainanao fa haike misy fiatraikany any amin'ny lavitra be ny fijoroanao ohatra mampime androany izay tsy mahazatra ny olona intsony. Ny fijoroantsika zany tsy hoe tsy fijoroana mitovy amin'izay ataon'ny olona fa ny fijoroantsika dia fijoroana mifanaraka amin'izay asain'Andriamanitra hijoroanao. Mijoro tsara fotsiny, aza mandainga izany tsony, aza mamitaka izany tsony, aza makahala izany tsony, aza raty saina izany tsony. Velao ny olona anao an'izany raha toka mety mbola mieritreritra izy fa mahazo manao an'izany, fa zasy ianao tezain'i Jesosy tsy mahazo manao an'izany intsony. Korintiana voalohany toko 10:4 aminaran'i Jesosy. Le fijoroana resahana teo fijoroana miaino an'Andriamanitra, fijoroana mankatoa an'Andriamanitra. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panara ihany ka nisotro tamin'ny vatolampy fanazy nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Jesosy anatin'ilay fanoharana amin'ny resaka momba ny fananganana trano eo ambony vato dia manondro ny tenany mba hamantaran'ny olona fa izay ho atsanganao eo raha vao tsy eny ambony vato Kristy dia eny ambony fasika Kristy. Tsy azonareo Kristy tena nasaika mana zay voazay le tiako tenenina raha vao tsy eo amin'i Jesosy io tsy mety io. Tena kaikinao le trano any mitsangana hoe le trano hoe tsara tare hoe teneno izy le trano hoe vetivety dia vita hoe teneno izy amorom-pasika. Jesosy tsy mamisy problema fanangana le trano hoe taiza sinina maninona. Problema Jesosy any farany sy le nanangana anazy. Ka raha miteny ny tompo atsangano eo ambony vato dikan'izay dia hoe atsangano ao aminy. Te hiresaka amin'izay olona manatrika eto andro ao maraina miaraka mampatsiaro antsika Andriamanitra andro ao maraina aza manao ninninona ivelan'i Jesosy zany ianao, aza misaina niketrika anao ninninona ivelan'i Jesosy zany ianao, avereno ao amin'i Jesosy avokoa ny zavatra eritreretinao atao na inona fa ho zava-poany zany rehetra zany rehefa iveran'i Jesosy. Dikan'izay aleo ao aminy le izy no atao mba hisy ventiny ambara-piverenany. Hoy Korintiana, Kristy le vato. Ny atao hoe fahendrena zany dia ny manangana ny zavatra rehetra izay ataonao ao amin'i Jesosy miaraka aminy sy ho voninahiny. Kolosiana 3:17 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe ninninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa. Inona le teny anao trano zay, inona le asa reo mibiriky. Dia hozy izy Kolosiana 3:3 ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. 3:23 ambany kely eo, ary ninninona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an-tompo fa tsy ho an'ny olona. Anisany manampy ianao ahita zavatra anankiray ho tanteraka soma tsara dia ny fahafahanao mampiasa fo manao an'ilay izy. Tantara faharoa toko 1:30 aminaran'i Jesosy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony amin'ny fanompony ao an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny diditadiavana ny Andriamaniny dia nataony tamin'ny fony rehetra fanambinina izy. Rehefa manazatra ny tenanao ianao manao zavatra anankiray amin'ny fonao manontolo dia ambinina ianao. Tena kaikinao maiza mampiasa fo nalainy jentilisa io zavatra anankiray io dia ampiasainy dia ataony amin'ny fony manontolo satria motive izy azo vola. Fa ny zavatra ampianarin'i Jesosy dia tsy izay, tsy hoe manao faran'izay tsara ianao satria azahoanao zavatra, fa ozy izy ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo. Zany hoe manao zavatra anankiray ianao ho voninahary Jesosy satria ho fantatry ny olona fa an Jesosy ianao nanao an'ilay izy. Dikan'izay misy sarin'i Jesosy zany amin'ilay zavatra ataonao. Tena kaikinao rehefa manao zavatra hoe ataovy amin'ny fo manontolo hoe dia atao faran'izay tsara hoe ataovy ho an'i Jesosy hoe. Raha misy olona zany manao amin'ny fony manontolo ka tanteraka ny zavatra ataony nefa tsy isy Jesosy dia zava-poana le izy. Azontsika amin'izay satria ny tanjon'Andriamanitra tsy hainao ahavita ny zavatra tomboka ao fa hainao manazatra ny fiainanao tsy hisaraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay atomboka ao. Amen na safady.
satria ao anatin'ny fo ny fiainana kanefa zava-poana zany raha ataonao amin'ny fo nefa tsy ho an'ny tompo mila mandray an' Jesosy aloha ianao dia avy eo manao ny zavatra rehetra ho an' Jesosy. Amen. Petera toro-teny toko faharoa dia fena am'roapolo amarana antsika azy aminaran'i Jesosy fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamoro mba hisy omeny izay ankasitrahan'Andriamanitra zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Le point voalohany resantsika teo dia izao ianao mikasa hanangana dia mahatanteraka. Ny voalaza eto indray miditra ao amin'ny programa ny fankasitrahan'Andriamanitra ianao dia misy olona sain'Andriamanitra manangana sy manangana sy manangona ny ambadika any fa ny antom-panangonany dia ho anao satria ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Ny Egiptiana zao nasain'Andriamanitra nanangona nandritry ny 700 taona. Zany hoe le karama tsy azo nandritry ny fotoam-panandevozana tsy very fa nangonona. Andreo marety ilaza aminao tsy very zay retinao fa very fa nangonona sy tehirizina omenanao ny fotoana nonerin'Andriamanitra n'izay fotoana very fotsiny hatramin'izay tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Mety nitaraina ny zanak'Israely tompo-tsirarany zao efa hatramin'ny andro ny dada be nefa tsy nalohan zareo ny karama miasa maina zay. Tamin'ny andro ny dada be miasa zay tsy mahazo karama. Tamin'ny andro ny dada miasa zay tsisy karama. Amin'izao androko zao koa miasa tsisy karama. Sanatria ve dia hipitany amin'ny ankizy toy Andriamanitra hoe tapitra eo ka fa zao ny karama tsy azonao averiko aminao. Amen. Karama azony dadanao efa tsy etsony koa omeko anao. Amen. Karama ny dadabe efa tsy etsony koa averiko aminao. Halleloja. Karama ny dadabe efa lasa korazana koa zay tsy naloha tamin'izany ho averina aminao daholo zany. Hosana. Fantatrao amin'ny fotoana malian'Andriamanitra fa ankasitrahany ianao. Iangona ny fahasoavana sy ny fahatsarana rehetra ho eo aminao. Rehefa nanangona manjato taona ny Egiptiana dia navelan'Andriamanitra nangona. Tonga ny fotoana nankasitrahan'Andriamanitra ny zanak'Israely satria niverina tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra koa niverina tamin'izy ireo nankatoa nanao izay tokony natao nandefitra nangina nanaikotariana. Andriamanitra nafantatra ny tokony ataony namanga an'ilay vahoaka izay vidiny. Tonga tao amin'ny tokantrano Labana Jakoba dia zao tenen'ny Labana efa hitako se mijerijery ny zanako vavy manompo 7 taona dia ome conseil zay tiany se mivaro janaka tsotro zao fotsiny tsy ho vodiondro zany fa tena tonga dia midy mihitsy ny ohatrinona dia mifanombana eo dia nefainy Jakoba le 7 taona ny fitahany Labana raha tokony le faravavy dia le vavy matonona lefa nitao tamin'ny alina fo marainy Jakoba tezitra be mihitsy tsy ny fanarahantsika fa raha ohatra ka tianao indray le zandrina azy dia alefa indray 7 taona fetsy fanjerevan'Andriamanitra fotsiny toy izy ny afetseny se fa ho masahako ny fankasitrahako amin'ity zanako ty angony tsara ao isy omeko azy amin'ny fotoanany. Tena nangony Labana tonga fotoana anankiray tsy maintsy mipotsaka ihany Labana nanome ny ampahany tamin'ny fananany ho an'i Jakoba araka ny fanarahana izy mianaka. Tena kekinao katsao zay ankasitran'Andriamanitra anao fa hiasa izy eo amin'ny fiainanao ary zay no atao hoe fitahian'Andriamanitra satria mihetsika Andriamanitra avy amina toe-panahy mety aminy mahatonga azy nankasitraka anao. Rehefa ankasitrahana dia nomeny fahendrena fahalalana fifaliana. Mino aza fa ty lehilahy nanorona teo ambony vaty tia dia nankasitrahan'Andriamanitra mahatonga azy fahendrena iaino dia anatanteraka. Misy ivandraisany amin'ny toetra daholo zany le izy. Petera 2:7 aminaran'i Jesosy fa zao no ankasitrahana raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritrretana ny amin'Andriamanitra. Tena kekinao misy ivandraisany amin'Andriamanitra foana le izy hoe tsy hoe mandefitra ny vadinao izy satria efa amevolizana ty faran'ny volana ty androany dia tsy hoe mandefitra anao satria androany mihitsy le fotoana fa ny mahatonga anao mandefitra misaina an'Andriamanitra ianao. Inona no lazainy ty vadiko ty momba an'Andriamanitra
raha entondray any no mitabataba ohatry ny fanaoko a tambola tsy nandre le teny mpantsiana nony amin'Andriamanitra dia angina dia andefitra dia raha vao teneninao zay dia tsy mandefitra indray ianao hoe déclarenao hoe enao ty mandefitra aminao mihitsy anao ny amin'Andriamanitra tena akaikinao maty iny hoe to dia maty iny zay asika ve zany tsy miteny mandefitra tsara fotsiny dia ozy izy ny baiboly raha vao manazatra ny fonao ianao ty fo ty zarinao tsy mora mitrotra zarinao tsy mora tezitra tsy mora sorena tsy mora mitsara mianatra mangina mianatra micomprendre ny hafa mba ahafahan'Andriamanitra misauve ny hafa tsy hoe aingana tonga dia midiabolize ny zavatra rehetra hoe devoly indray zany tsy tonga dia zay fa onena mahita olona tokony ho vonjeny ianao fa tsy hoe olona misy devoly tokony ho afahana asika hoe zany na ny fomba hitanao ny olona ahafahanao maneho an'ilay fandeferana ary a dia tokony ho ampitiavana be tena akaikinao mila mana fiainam-pandeferana hoe a fa Andriamanitra mankasitraka amin'ny fandeferanao hoe rehefa misaina azy ianao Hébreux 1:15 naran'i Jesosy finoana ny namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesana ka dia tsy hity izy satria nafindra an'Andriamanitra fa talohany namindrana azy dia niambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy le fankasitrahana voalohany voalaza teo a mandefitra ny tsy marina ny fieritretany amin'Andriamanitra ny fankasitrahan'Andriamanitra faharoa resahako eto dia mahakasika ny Enoka rehefa nandre izy ny fampitandremana dia nitandrina ohatra ny lehilahy endry izay nomena fampitandremana hoe ataovy any ambony vato ny trano dia nataony amen ary tena nankasitrahan'Andriamanitra Enoka satria rehefa nampitandreman'Andriamanitra izy hoe izy zavatra hitranga amin'ny fotoana hafatesany zanakao Metosela dia nanomboka teo izy nitandrina ary izay fiainam-pitandremana izay a dia nankasitrahan'Andriamanitra azy jereo tsara ity zavatra anankiray ity dia hita hoe fifaliantsika dia amarana Enoka tsy natratra le safidrano fa Enoka nampanjavon'Andriamanitra mialohan'ny safidrano fa Enoka no isan'ny olona fatra-pitandrina nanomana ny fiaviany safidrano efa fomba n'Andriamanitra mihitsy zany mampitandrina anao zavatra tsy fantatra hoe oviany io zay mahatonga ny fiaviany Jesosy a tsy ampahafantariny meloha mba ahafahanao mitandrina isan'andro ny programan'Andriamanitra tsy hampitandrina anao ray andro meloha satria fantatrao meloha hoe oviana le daty fa hatonga anao hitandrina isan'andro sao androany le izy tena kaikinao mampety ny fiainam-panahinao zay hoe enao tsy mahafantatra an'le fotoana hoe a mba ahafahanao mitandrina isan'andro hoe teneno izy sao androany le izy hoe omen'Andriamanitra fifaliana zany ny olona ankasitrahany fifaliana tao inona Korintianina 4:5 amin'aran'i Jesosy ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra tsara ianao zany ankasitrahany aloha mba ahafahanao mifaly satria ankasitrahan'Andriamanitra ianao a dia afaka manome sy mamafy ampifaliana ianao a miaraka amin'Andriamanitra fototro ny fanomezana ato baiboly ny hoe fanomezana amin'ny fifaliana satria testamenta taloha le hoe mamafy ampitomaniana dia hijinja-pifaliana fa rehefa tonga Jesosy a eny am-panomezana dia efa misy fifaliana ao anatin'ny fonao eny amin'ny tarehanao sy eny amin'ny tananao taloha eny am-pijinjana vao mifaly fa novain'i Jesosy zany miaraka amin'i Jesosy ianao eo am-panomezana dia efa mitsiky miova le izy tena kaikanao miova ny zavatra rehetra hoe mifaly rehefa manome hoe tadidinareo izy teo a raha samy olany ihany le vola dia maninona mahatsiarovana raha samy anome ihany dia maninona reto manomeza-pifaliana mba tsy ho maty a zay vo nafafinao 18 Sekoly mpitahiana andro amaraina naran'i Jesosy raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana zay manome aoka ho amin'ny fahatsoram-po zay manapaka aoka ho amin'ny fahazotoana zay mamindra fo aoka ho amin'ny fifaliana rehefa manao fiantrana ianao zany a dia aza manao fiantrana amin'ny fahakizitinana ohatra misy olona mangatako eo amin'ny fiainanao dia ty adazakikisana ny fianako tena kaikinao manomeza-pifaliana hoe a dia manomeza-pitiavana nisy fotoana pastenjivana nantany hoe mba hantany io ny anarany
zany mbola tsy tena navita zay ngamba ny ray soronga mbo vitako fa hita zao matsiary mahita ny volombavany ety hoe efa nampiasain'Andriamanitra hoe rangaha io tenen'izay teto azo reo am'izay le fitiavana zareo tsara ny hoe zay mamindra fo dia aoka izy anao zany a amin'ny fifaliana ianao zany rehefa mamindra fo ao an-trano ohatra dia tsy hoe mamindra fo a amina tarevinitra be ny nareo koa zany foany mamindra fo aminareo any tena akaikinao maty iny hoe azo ndraika am'le maty a tsisy dika n'ile natao indray zany fa raha samy amindra fo ihany a dia aoka izy fifaliana ao anaty satria fantatrao hoe ho ankasitrahan'Andriamanitra indray ianao a milivre an'le famindrapo a ara-potoana ina moa famindrapo dia ianao mampiantona sazy tokony hiatra zay famindrapo amen rehefa miatrika zavatra malazo ianko ianao a zay no marina antsika faran'izay tena mamarina ny tena faramparany tena farany indrindra izy nyjoela toko voalohany faharoa ambin'ny folo aminaran'i Jesosy maina ny voaloboka malazo ny aviavy malazo koa ny amponga be danitra sy ny rofia malazo koa ny paoma ny zalahy reto koa malazo daholo ny hazo rehetra ny etsaha eny malazo ny fifaliany zanak'olombelona raha vao malazo zany ny fifaliany jardinier na petit izy na grand dia malazo ny jardin tena akaikinao tsy jardin aloha ny malazo hoe fa mpikolokolo zaridaina aloha ny malazo voalohany hoe miverina amin'le lesina fa avy ao anatinao ny mahatonga an'le environnement anao ohatra ny androany io azo ovainy zany rehefa mijoro ianao mandefitra ny amin'Andriamanitra ampitoeran'Andriamanitra fifaliana ao anatinao tsy malazo ny fifalianao ary tsy malazo ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy zay mahatonga ny Abakoka milaza ao amin'ny Abakoka toko 7:7 ka 7:7 na tsy mamontsina azy ny aviavy tsy misy voany voaloboka na dia madiso fanantenana azy ny oliva tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoina azy ny ondry amin'ny vala ary tsy misy omba ao apahatra ao nozy izy Abakoka za mbola hifaly amin'Andriamanitra amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra mifamonjena Jehovah tompo ny tanjako ary manao ny tongotro toy ny andiera-vavy izy ka mampandehany amin'ny avonako amen na alala ny secret ny fifaliana amin'Andriamanitra Abakoka fantantsara fa raha voafaly amin'Andriamanitra ny ao anatiny dia lasa feno fahavokarana ny ety ivelany ianao zany tsy hoe malazo satria malazo ny asanao fa mahatonga ny asanao malazo io a ianao mihitsiny a no mila manova ny fomba fiatrehanao ny isan'andronao asio fifaliana ny isan'andro io amen atonga le fifaliana mahazo toerana ataovy izay atonga anao ho isan'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra fa ny fifalian'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra faran'izay tena tsara be mihitsy ary mirary sy maniry mba ho isan'izay a za sy anao amen mijoroa tahaka an'le olona endry a nanorona teo ambony vato iza le vato Jesosy aoka ianao olona ankasitrahana dikan'izay mety eo ampananganana an'le trano ianao mahita fity satria ampiasa ny mpanota zay nanangon'Andriamanitra atonga an'le trano naorona eo ambon'le vato a ho vita amin'ny fomba feno fampahitana fity amin'izay asika ve le izy ny anjaranao ianao mametraka an'le zavatra tsanganao eo ambony vato eo ambony Jesosy ary mijoro ianao mba ho ankasitrahan'Andriamanitra aza asiana fanahina amin'izay amin'ny fomba hitsanganan'le trano Andriamanitra afaka ampiasa ny ambaratonga rehetra ampahita fitianao a amin'ny fomba rehetra voatahy ianao amina raha-maherin' Jesosy Kristy tompo a mahita fa misy etaeta ao anatinao iroso a mba ho isan'ny olona ankasitrahana ananja ny fiainam-pandeferana izany mandefera foana tsy matiantoka ny mandefitra tsy matiantoka ny mangina tsy matiantoka ny matiantoka izany satria Andriamanitra mihitsy ny lasa mankasitraka anao hotsokotsonon'Andriamanitra ny tontolo rehetra ampahita fitianao eo amin'le fankasitrahana ianao satria mety be amin'ny toe-panahinao amen manasa aloha hitsangana ary dia hisaotra ny tompontsika ankasitrahana iray amina raha-maherin' Jesosy ny asarabidiny fotoana maraina na manginao anay indray a ampatsiahivanao angananay a izany aoka ny voninahitra ao iseho tokoa aoka ny fahatsaranao anenika sy ameno ny fiainany tsiraray avy nampatsiahivinao androany tahaka ny tahinao ny zanak'Israely tany Egypta rehefa nankasitrahanao izy ireo dia nampiasainao ny mpanota nangona anomezanao an'izay nangoniny ho an'izay ankasitrahanao androany izay nampatsiahivinao fa izay mandefitra ny amin'ny tsy marina noho ny fieritretana amin'Andriamanitra dia ankasitrahanao iroso hatrany ray izay tompo anome voninahitra anao amin'ny toetra hitandrina ny fitondra tena isan'andro satria te hahitanao zay a
te hiaraka aminao zay ary tianay koa ianao ahazo aina miaraka aminay. Tsarovy ny asa mandrarano tsiraray amindray manomboka androany. Aza vela andeha rery izy fa tena hiankina aminao, hifikitra aminao, anao ny zavatra rehetra ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Tsy le trano mitsangana fa le trano atsangana eo ambony fototra vatolampy ary Kristy zay vatolampy zay. Zay rehetra ho ataon'izy ireo tompo manomboka androany maraina dia apatsihivo azy fa tokony ho ao aminao, miaraka aminao, amin'ny anaranao sy ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho sitrana zay marary aoka ho hisokatra avy ao anatin'ny vision sy ny fo tena hifikitra sy hiombona amin'ny fanatrehanao fa tsara sy maminy miaraka aminao, ninina hita amin'ny maso, ninina tsy takatry ny saina. Mankasitrika sy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Mahazo toerana vetivety ianao fanatritsika ho voninahitry ny tompony amin'ny fotoana tonga te ho tonga vetivety taty ty zafatompoko efa vonina tetika. Tatsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy mino fa tsy ho diso ny fomba fanangananao zavatra anankiray manomboka androany fa raha anangana ianao dia hisafidy anangana izany eo ambony vato fototra mendrika ananganana azy. Iza le vato? Jesosy Kristy le vato. Tena kaikinao zay ataonao hoe dia ataovy eo amin'ny fototra Kristy foana hoe avereno Kristy ny fototra hoe eo aminy ianao ny manangana hoe amen na amen. Tsy hoe kristianina le mpanangana fa Kristy mihitsy le fototra ananganana an'ilay izy. Alleluia. Ary mijoroa midira ao amin'ny convention anisan'ny olona ho ankasitrahan'Andriamanitra satria be fandeferana, fatra-pitandrina fiainam-panahy efa nampitandremana fa isy ny farany. Reo anankiroa fotsiny zao no mety tompo antsika androany. Voalohany, ankasitrahana ianao satria mandefitra ny tsy marina ny fiatetana amin'Andriamanitra, zany hoe tsy hoe mandefitra satria ho azonao ny any amin'ny tournant izy. Tsy hoe mandefitra hoe anao ny alefa anandro retory dia mandefitra. Maty ndray koa zay. Maty zay fandeferana zay tsy mikontry zany fa le fandeferanao anaty tena to dia renao mihitsy hoe tompo noho ny aminao dia angina. Tsy noho ny aminahy fa noho ny aminao dia angina andefitra. Dia le faharoa nankasitran'Andriamanitra enoka satria rehefa nitenen'Andriamanitra hoe izy zavatra hitranga dia tsy mitovy ohatry ny olona tsy nandrehan'izay ny réaction sy mesure andraisiny enoka isan'andro. Enao mitandrina isan'andro io zany ankasitrahan'Andriamanitra. Zay ne le omen'Andriamanitra androany ianao le mitandrina isan'andro hoe manana mandrakizay ho banjinina faly Andriamanitra hoe wow fo maraina izy tsy ohatry ny olona fotsiny mandehandeha gona be ohatry ny atalatala eny fa mitandrina ny fiainam-panahiny izy satria nampitandremana. Rehefa ankasitran'Andriamanitra amin'izay ianao votsitra ny fifaliana to dia misy fifaliam-pijoroana to dia renao mihitsy zany hoe wow mahafinaritra zany manao sitrapon'Andriamanitra zany. Manomboka eo amin'izay manomeza ny fifaliana, miantra amin'ny fifaliana. Aza vela alazo ny fiainanao, voleo avy ao anaty, avoay ny fifaliana fa tsara sy faran'izay tsara ny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ity tontolo andro ity eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsagana dia raisiny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'ny tompo tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fomba an'Andriamanitra vaovao indray ahatratranao. Raha andeha ianao dia ahatsangana ary aharitra ny zavatra ho atsanganao satria safidy ianao anangana an'izay ho atsanganao eo amina fototra anankiray atao hoe Kristy fa Kristy zany vatolampy zany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ihany koa fa isan'ny olona ankasitrahan'Andriamanitra ianao ary omen'Andriamanitra ao anatin'izay ny fahendrena sy ny fahalalana ary fifaliana. Manomboka eo hiova ny fomba fiatrehanao journée indray amin'ilay fifaliam-pankasitran'Andriamanitra ao anatinao. Anomenao dia anome am-pifaliana, hiantra ianao dia hiantra am-pifaliana. Tsy malazo ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy malazo ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona tsy nambonen'ny ray dia hongotana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mandehana. Fa namarana an'ity volana ity miaraka tetitsika io volana ho avy io volana voata ho antsiraray avy amin'ny ara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fomban'Andriamanitra sy ny fahafenoan'ny fahasoavana ahatratranao sy ny asanao zay rehetra mahakasika anao, ny fahasalamanao sy ny fiainam-piankonanao, ny zavatra karakarainao hatrany amin'ny taratasy ka hatramin'ny tetikasy na inona satria iarahanao amin'Andriamanitra sy iombonanao aminy zany tomombana sy tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zaroana fahasoavana maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo amen. Tain'i Jesosy daholo.